foto tantara mitoy nosoratany Ratsimandresy Jean-Laurent François na Ramasy. Novelomy Ralala Faly Christophe Rabearmanana niaraka tamin'ny Saoly Rakotonanahary sy nandray feo sy nandrindra ra teknika nanatontosa nanjara zavin-drakoto. fa mba inona mihitsy moa zao zavatra mahavariananao amin'ny gazety zao tsy efa ora ray zay nalatsaka kely namakinao an'iny. Efa tena me ratsy mihitsy zao fiainan'izao raha itodiana ny lasa romirana. Fa ahoana? Mba eno kely fotsiny anety andalatsoratra voanivoaka androany ity tokantrano ray izay nitafiana andian-jiolahy teny Andoharano fotsy, fivondronana Tsimon-drano nofirainy tamin'ny antsy tsy nisindra fony lohan'ilay raim-pianakaviana vao erotrerony. Avy eo mbola naolany koa ny vadiny sy ilay mpanampy tao an-trano. Andriamanitra! Lasa tamin'izany ny vola tahiry mitentina ray tapitrisa miampy ny finday n'izy mivady sy ny solosaina. Hoe izany ty mahavariananao no everiko inona ary. Mampalahelo ange izany romirana dia malagasy ray malagasy reny ny samy manala ny ain'ny malagasy toa azy. Eny kefizay izany ko. Ataovy mahampy anao ny filaminan'ny tokantranonao. Izany ka ampiasana saina. Mahantra amin'ny malagasy romirana. Ary izay toe-tsaina tsy tia halala afa-tsy ny an'ny teny izay no voaloham-pahatrantsika. Ahoana kosa moa? Ny aza manahirana ka ny hafa indray ny dia amakiako loha. Azafady, tsy mirana izany tompoko. Aleo aloha hidaboka ny mihitsy ny momba ny sao miakatra eo indray ny tosi-draka. Mety hitarika korontana eo indray. Fa ono efa vita ngano sakafo? Fa ahoana? Tsy efa nambarako anao hatry-ny ve ny fisian'ilay olona ho zahako eny Akadimbahoaka? Lehilahy izany sa vehivavy? Fa nanomboko viana indray ty mametra-panontaniana fa avy ty romirana. Rehefa tsy ho lehilahy tsy ho vehivavy Ka ilaiko fantatra olona mila vonjy ange izany romirana ary aoko fantatra ao fa mpitsabo ny tenako. Tsy mila fanavahana izany ny famonjena ain'olona na lahy na vavy. Noho izany dia tokony azon'ny fitsaboana tandrify azy avy ny tsirairay. Si saingany ianao efa lava toy ny afina tongony mivoaka tsy mivoaka roa. Ka ataoko ahoana koa raha moa ny amefy ny olona tsy antso ahy misy ny numéro-n'ny findaiko ange ny anatin'ny carte de visiteko mba mahagaga koa ange ny hanananao fisainana toy izany romirana mba olona nahita fianarana ihany ianao. Fa zanga tongoboly ka ho tapenam-bavy ka tsy misy mandraranao tsy hiteny ange eo romirana saingy mba vady-badio ihany lany lela mba tsy hitenitenenana foana. Izany hoe tokony hanaratra ny rano izay rehetra ataonao fotsiny aho izany raha nieritreritra ao. Ahoana koa moa ny tsy hafantaranao fa io ange ny ivelomantsika izay ho taranantsika ny aoriana any Akotsina ny anao ohatr'izay efa lany karrangaty izany koa angamba ny anaovanao atoy izao ka. Fiona ny nataoko anao. Aza dia miteniteny foana nge romirana fa manome fahasorenana fotsiny fa rosoy aloha izay azo aroso fa mandeha ny lery sady tsy marina koa na mararina ny salama ny vonjena any sady tsy mahavita koa ka. Zay zany aleo andeha rehefa tsy mahavita ianao any aminana. Hitanao amin'izany fa manao marina ianao. Fa manao inona nefa ty mampirediredy anao ty ianao milaza ny tsy anao zavy amony tena ny asa kokoa tsy mandeha ataoko. Ka ianao ny ravo mahakamo ianao ihany ny maka fahasorenana ho an'ny tenanao eoko. Afaka miaraka amiko ange ianao ahoana mazoto? Mandehana ianao ka ny trano tsy azo lozany rery tsy misy mpiambina eto. Zay ange no anaovako anao hoe efa me ratsy zao fiainan'izao Ravo
Mandehana dia aza ela fotsiny zany a. Matokisa ianao ry vady malalako vantany vo vita ny fizahanan'io marary io dia tsy maintsy mody faingana. Zany moa sady inona koa moa ny antony hijanonako elany ho ianao ny olona milahatra mila fitsaboana eto tsy maintsy vonjena. Fa manina nefa raha sakafo maivana fotsiny aloha no haniny ianao milaza no vetivety ihany tonga avy any aloha vo niara-komansika zany sa ahoana? Zay tianao re dia sitrako nefa hoandronao ve sao dia nona eo ianao misy sakafo maivana azitsika raha komana aloha ao alohan'ny andehananao. Efa nisotro tamin'ilay jus toko iny anga ianao? Ka aiza moa kino alalako an'izany raha tsy ianao no manolotra. Sady mety tsara amiko izany jus izany amin'ity andro migaina be ity Avy dia miomana ara fa izay karakara ny sakafonao? Ataoviny ianao fa niangy vetivety anao dosy aloha. Da zadino ilay zavatra Raha manadino anao ary vady tiako indrindra ny tongotro ankoroa no tsy afaka mindra, ny fiainako rehetra no oka ho sahirana raha tsy hitondra sokola ho an'ny kalamirana. Izy miala ny ray lozo mirediredy eo fa za angamo maika. Anao dosy re sisa dia vita dia andeha amin'izao tsy akanjo. Aiza kosa moky mba malaky moa ravo ny fahataran'ny fiainganao ety ihany anie mahatara ihany koa ny fiverenanao andeha re aingy anarako. Mahandro soa. Azafady indrindra tompoko. Ato ve no misy an'ny mademoiselle Noro Za mihitsy no izy tompoko. Za kosa no dokotera Ravo namana fanjasakaizanao. Misy zavatra tsy maintsy ho vonjena dia natory avy lavitra fotsiny ny trano misy anao miala tsiny aminao aloha raha zao vao tonga satria efa rivariva ihany izy omaly no ny antso ireo olona tonga mila fitsaboana efa sur rendez-vous amin'ny toeram-pitsaboaka nefa tsy maintsy raisiko alohan'ny amin'ny 12 ora. Izay no ela fa inona ny problema andry Afa-tsy zasa dokotera. Zany ve? Asondroto ny tanan'akanjo dia ao aloha tsy apaina ny tension. Firy taona moa ndry io? 13 taona tompoko. Somary ambany ihany aloha ny tosotra andry teo fa hono lasa tsy na izy io sa nininana lana. Nanaonao foana tata nge zany ianao sy fanja raha izany mitsindrona mandritry ny 3 andro aloha zany ianao dia misy fanafody koa hohanina ankoatran'izay. Misy fanafody raha izay no asaina jereny fanjeny amin'ny farmasia fa tsy ananako ilay izy. Tsy dia parary vavony loatra ndry io Tsy tompoko. Ao ara aloha mitsindrony Kay marary dokotera. Tsy maintsy mba miaritra kely aloha dia aza dinoina ny maniraka ny fanja amin'io fanafody raha io Ny dokotera dia ohatrina izany ny volan'ny dokotera. Aleontsika raha-pitso miresaka momba an'izay efa mifampiresaka mantsy zazo fanja fa aza dia mihetsiketsika be loatra aloha ndry mila fitandremana be io manjoandry io. Ny tompoko. Izay fa raha-pitso indray zany Mandram-piona dokotera.
voay aloha kiry mirana. Tahian'Andriamanitra ianao fa mangatsika. Inona mbola miverenana? Sa hoe valy le fampanantenana ny keo lazaina fa vetivety? Lehilahy tsy vanona. Mirana miangavy anao re aleo aloha mba hanazava. Hiteny ihany ianao rehefa avy eo. Sa mafilainga indray fa saika tsy navelan'ny sasany nody. Hitanao tsara angamba ary mirana izao akanjoko miosondraha zao. Dia maninona? Zao ny porofony nahatarara tiana ho fantatra. Tsy manome tsiny anao tokoa satria hita fa efa mandroso ho alina tokoa ny andro. Ny momba n'ilay olona tsy salama izay tena atondihako aloha dia hita fa ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka izy. Izay antony nahataranao ambaramiko raha fahazalozana be safary eo sady tsy vehivavy koa ve izany? Finina mihitsy ny tsy mahatonao lolo amin'ny mahalana vavan'izay olona ny tsaboako any. Tsy vokatry ny fanalahan-tsaza ve izany? Karaha lehilahy. Vokatry ny tokarangaty Tena mampalahelo ahy ianao ro mirana. Ny andro izay ho fanazavanao any ahy. Ka ianao nge manita dresaka eo efa eo am-panazavana ny tapahanao ny teniko. Dia izao ary. Ahoana? Teo akadom-bahoaka no niseho ny tantara. Zazalahy kely tokony eo amin'ny 20 taona teo eo no tsinjoko ny ampitany arabe raha ny andron'ny taxi be 137 na izay azoko ny mihazo ny analakely iny. Fiara Peugeot miloko maitso ny tazako nanatona ny avy hatrany raha izy tafampity iny. Akory anefa ny atairako sy ny olona izay nanodidina teo raha nahita an'ilay zazany enjerany tsy lany noho ny tosika nahazo azy nataon'ny vehivavy iray teo amin'ny familiana. Tsy naharitra ka avy hatrany dia namonjy ny bata azy. Akory ho ianao ny fahatairako nahita rano bohiboky avy tao akatony. Satria dia vakina vody tavoahangy no nitsena ny atoka keliny. Avy hatrany dia nanakana fiara hitondra azy tany amin'ny hopitaly. Mbola toe-javatra mampalahelo koa anefa no miseho fa tsy nisy na dia iray nijanona tamin'ireo fiara tokony ho enina eo no sakanana. Fiara taxi iray izay no nanetry tena hitondranay. Tena nahoana ilay zaza? Izahay hiditra ny varavaran'ny urgence indrindra no toa nitsakoahana indray mandeha ilay zaza ro mirana dia maty ve? Lavo le tsy manatsina ro mirana. Eny, nazaha koa azy efa kely finoana ihany amin'ny fahavelomany noho ny fahaverezany rahabe taminy. Nanao an'izay azoko natao ihany teny an-dalana fa indry tsy nahasakana azy anatona le namorona azy izany. Ary inona ho ary any tananao reny? Hoe, saika adiniko. Sampile teny ambozona ny nanamarian'ny finoany ty ro mirana. Ty taroby kely ty kosa no solona brasy le teny an-tanany. Dia ataonao inona koa izao reny? Tsy fantatro. Nefa matoa ny raisin'ny tanako ty dia nisy bitsika mangina mety ho ren'ny feon'ny feritreretako no baiko handray sy hitondra azy. Ka antoana ny volana dia hipotra ihany izay. Eny fa na dia ho fahatsiarovana fotsiny ihany aza. Aleo ary manarahano andronao jereo anefa ohatrany hoe ianao indray ny arambony sa avy dia ampiasa dosy amin'ity andro mangatsiaka? Aleo ry avy dia ampiasa dosy sady ianao koa ve mbola ho sahiranina manarahano indray. Dia izao koa ro mirana. Mieritreritra mbola hiverina any amin'ny hopitaly io raha ampitso maraina. Fieritreretako anao irery sy ady saina noho ny amiko ato mihitsy no tsy nasaiko ny janona tany. Fa angaha koa tsy manandray aman-drenina tamin'ny ingakavana izy izany Tokony ory iray tao aorian'ny fahatongavana tany amin'ny hopitaly. Ety nisy ramatoa iray migogogogo mitomasy misarita-bolo toy ireny olona marary saina ireny. Sady miantsoantso ny anaran'ity sombony ihany efa lasany aloha lalana azy. Teo koa ny nahalalako fa hifanantenana no anaran'ilay zaza. Voajereny ety ivelany fotsiny dia efa fantatra fa fianakaviana tokony omena tolo-tanany reto fianakaviana reto ro mirana. Tsy efa ampy ho fanampiana azy kosa ve izay efa nataonao tamin'izay?
Ka inona moa no vitako ankoatra ny fitondrana azy tany amin'ny hopitalo ianao e? Mino fa na ny fikarakarana ny taratasy amoahana ny nofo mangatsiaka ny ozazy io aza hanahirana azy. Aizany dia hoe tsisy olona nampy azy ihany. Ny adidiny hafa ve ho adidinao e? Ny ianao kosa anie izany ka hidirana tsehatra daholo io fiainam-bahoaka rehetra io e. Zany mba vavanao ro mihirana. Maninona? Dia tena tsy naharototra anao akory ny toe-javatra toy izany e? Mba natera-behivavy ihany ianao. Izany hoe tokony ary tsy maintsy hanampy an'ireo olona rehetra tojo problème izany vao anaiky ianao. Azafady? Tsara ny manome noho ny mandray ry mirana. Tsy mbola nandramanao tokoa angamba fa manova fiainana ange ny fanaovana soa olona indrindrindrindra fa ny sokajin'olona toy ireny. Tsy efa mimpirina mbarako taminao moa fa imirana indray dia tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany. Mazava? Mandehana ianao raha andeha ho any fa za azy ilana vanina eo. Efa tsy faninaja ihany. Moa tsy fanajako anao ve no mbola fiarako aminao vadiko fa tsy avy dia nandray fanapahan-kevitra samy rery tany e? Fiarana fotsiny ka atao fa raha enao tsy anaiky velively an'izay lazaiko mihitsy. Tsy misy anenenana ny fanaovana soa olona ry mirana. Ny soa atao ange hono ka ilevenam-boly e. Tsy manakana anao ny tsy hoany anie ahy e. Na andeha zao dia izao azy ianao. Miaina olona mpira gasy raha izay e. Leo alohanao dosy dia dao atory e. Sa mana rano ihany ianao? Fa tsy ianao ihany ve teo no nilaza fa hampiasa dosy mangatsiaka e? Inona indray ny ranao fanaiko eo? Sady efa voky koa angano hoe avy mandro dia matory. Leo aloha ifonao ny hafa ohatran'ny mbola tsy hahalatsaka mihitsy azany raha izao e. Azafady indrindra. Dia ho rariny ve izany? Za ange ka tsy mbola nisakafo hoe ny andrenao e. Ka avy dia homano ary fa hidio vetivety ah. Miala tsiny indrindra ry mademoiselle Noro amin'ny fahatarana. Nisy adidy tsy maintsy no efain'izay tany amin'ny hopitaly tany dia tsy maintsy nanatanteraka an'izay aloha. Tsy maninona re dokotera? Ka efa nanao ahoana ianao tato e? Oay, tena natory be mihitsy alina. Soa ihany afa sendra dokotera toa anao fa raha tsy izany angamba dia asy nanjoa sy nefarako. Fa ahoana no mahatonga anao hiteny an'izany ka? Sady mahitsy tsara fanako. Misaotra anao aloha ny amin'izay e. Nefa amiko matoa ny olona ray tonga amin'ny toerana mahampitsabo azy Ronoro dia satria nahafeno fehipetra ento manatanteraka an'izany fitsaboana izany daholo. Izany hoe tokony ahay sy homendrika daholo e. Eo amin'ny fomba fientsika ety miatrika an'ireo marary fotsiny angamba ny tsy ho hitovizana. Matetika mantsy eo amin'ny toetra mpitsabo sasany izay raisin'ireo marary ho tsy dia misarika aminy no tsikary mimeloka mahatonga azy tsara avy hatrany. Fa hafa ianao dokotera. Eny ary e. Ekeko sy mbola hisorako anao nitoraka voninkazo. Fa zao Ronoro Ahoana dokotera? Raha ara-potoana tsara ny fihinanana an'ireny fanafody ireny maro amin'ireo marary mantsy no manatsahatra ny fihinanana fanafody rehefa tsapany fa misy fiovana kely ny fahasalamany. Tsy mety ary tena tsy mety anefa izay fijery izay fa tokony ho laniana ara-dalàna ny fanafody izay omen'ny mpitsabo. Matokisa ianao raha ny amin'izay ka. Dia ny misotro rano matetika ihany koa no azo adinoina saingy ataovy loha laharana no mivavaka. Azo aminao daholo ity dokotera na ny fitsaboana ara-batana na ny fitsaboana ara-panahy.
ohatry ny azoko sary an-tsaina sady zany fahasambaran'ny vadinao sy ny filaminan'ny tokantranonao marina moa. Tsoriko aminao fa ho sambatra avokoa izay rehetra miezaka somanao ny aintso ho zavatra fa ho no aloha efa nandalo teo ihany angay ifanja omaly. Efa somary hariva ihany izy vao tafandalo teo. Lalina ihany aloha ny adinareo roa reto a. Fa ahoana dokotera? Raha fantatro mialoha ny zavatra nataonareo roa tato dia angamba tsy ho rototra ny andalo taty aho. Dokotera kosa mary aza dia foazina tsony mamenatra. Ka mila fantarina ihany izany ho fanitsinany amin'ny manaraka ronoro a. Eny izay aloha Vao hanomboka iandovy ny fiainana dia ny zavatra toy izany no isantarana azy. Mene misaotra anao ihany amin'ny teny sy misorona dokotera. Mba antany anao raha azoko atao. Tsy manina mihitsy fa petrao ny fantany anao dokotera. Fangana izy tsy fifanarahana tsy azona lamina mihitsy teo aminao sy ny olona nahazonao an'io zazo io dia tonga ny fanapahan-kevitra mamao fady toy izao Ary aiza koa izy no toa tsy mba hitako eto akory. Eny fa na dia ny fanomezana korazy fotsiny aza. Hatreto aloha dia tsy fantatro mazava izay tena misy azy. Dia naleonao no roso amin'izao zava-doza izao. Amiko dia tsy fanery fa safidy ny fitiavana dokotera. Ho tadiaviko ataoko inona koa moa izy rehefa izay ny lalana ny safidiany. Aleo isy ny feon'ny fieritreretana ny fampitady ihany. Izao afa manenina dokotera tamin'ny famonoko anjanako aho. Tsarovy anefa ilay tsy mataho-tody fa ho avy aminao ny tody. Okizay ronoro okizay soa nikenda hitsako soa lavo ahy amindra. Rano raraka an-tany iny ka tsy azo rofina intsony. Ary ataovy toy ny ravin-kazo nanintsana ka ny sisana ao ampaniriana. Saotra dokotera. Fa izao aleo atao amin'izay ny tsindronao io fa somary manam-potoana mbola hovonjena androany. Manarak'izay dia izao koa mety hitoeram-pitso izay zavatra mahamaika zay. Ka raha tsy ho tsiny dia apetrako ny tsindron-driram-pitso dia mijery mpanindro ny rina hifanja. Tsy maninona ka. Ka raha tsy tonga alohan'ny amin'ny valo aho izany dia namany tsy tonga sady ny CSB nareo koa nge tsy dia lavitra tsy hampita ny tetezan'ny tanjom-bady dia efa misy. Ao ary aloha tsondromony Kay! Ay! Zay dia vita marary ihany fa tsy aleo ary velo miarako manana ilay mangazo nandrahoako va mandeha dokotera Tsy tokony mbola hetsiketsiky mahery amin'izany fanaovany raha izany ange ho ahy ianao Ka tsy za ange ny nahandro an'izay misy kalakely mba azoko indramina aloha tavaratra ady dia izy ny manao an'izay raha mbola tsy vitako. Mandritry ny tapa-bolana eo aloha ianao tokony akasofla tsara. Mafy no miteraka ange io ronoro Matokisa ianao dokotera. Efa manaraka tsakany sy andavany torohevitra dokotera. Fa aleo aloha alaiko vetivety ilay mangazo. Aza mihetsiketsika eo ndry fa aleo alaiko atorohy fotsiny izay misy azy. Kosa mamenatra. Zao nataoko anao ronoro aza miafahafy izany rehefa miaraka amiko. Antany eo amin'ny fanjatsara ny toetrako dia ho fantatro tsara hoe ay ve izany dokotera ravo izany. Ka efa tsara foana ambony latabatra ao an-dakozia ao ange ilay izy Ka nambola oloarana aza vitantsika izany Mamenatra mihitsy ianao ty dokotera. Tokoa moa.
dia ifampihafa fetsy izany tsy tokiako. Aiza kosa e? Izany no marina ao. Dia ho alaiko tokoa moa izany. Zay. Sady tena mbola mahafana izy izany a. Hafa ihany koa aloha izany hoe zanaka ambanivohitra e. Eny fa na dia tafakatra ny arivo aza, tsy manadino any kotrana. Fa ahoana no nahalalanao fa avy any a? Vao niona taminao voalohany dia fantatro avy hatrany fa avy any an-tanàna ianao. Aio! Rehefa tena miresaka koa ianao dia tsy miafina eny antsefatsefana eny fa avy any ianao e. Fa ny toerana fotsiny tsy fantatro hoe ahatsy na roa, fa ny azoko antoka dia tokony tsy ohatra na Antsirabe a. Disoa raha tsy marina izany. Sady ano ihany koa aloha ilay mangazo e. Mangazo vao nalefandry-dala angetony e. Aoka fa vao maika mitombo ihany ny pirofo fa tena zanaka ambanivohitra ianao. Ianao a. Sady ho ano ihany aloha ny mangazo a. Tsara aloha ilay izy. Sady tiako angamba ny mangazo iarahako manafarany dia any amin'ny andro tsy fantatra indray. Fa ahoana kosa? Ka efa nambarako andry teo angefa mety tsy ho afaka ny ano ny tsindron-dry aty intsony aho raha mipitso e. Izany hoe androany izany ny fankahitantsika farany. Sady ianao koa nge efa hitako fa tena efa ho tsara e. Ndry, fa maninona ianao? Fa maninona? Ohatran'ny valo arika tampoka foana teo ianaoko. Fa ahoana? Tsy haiko fa ohatran'ny saika fanina izany marina. Etsy hoe ho tsapaina indray mandeha ny tension andry. Oka fa efa tsy maninona ka. Izany e, ka ano ary ny mangazo raha izany e. Ano fenao maika ako izany efa ninana kely any teo e. Fa angamo tsy hoe raha komana no fanarahana ka. Ataovy marina e. Sady miala tsiny koa tamin'ilay teo. Fa inona no tokony hialanao tsiny amin'izany e? Dia tena tsy afaka ny mba handalo aty intsony tokoa ve izany dokotera? Dia sanatria ve noho izany no nampisy fiovana tampoka taminao teo e? Tsy fantatro. Eny e, tsy olana fa handalo matetika raha izay ny sitrakao. Fa ataovy amin'izay ary aloha ilay mangazo e. Dokotera aza atao tsy mihinana koroko. Siora amin'izany ve ianao? Ataovy ary moa e. Tonga sahady. Zay ve ho sahady e? Ay ve fantatrao ihany e? Ninona indray ro mirana? Za indray ve nametrahanao fantaniana nefa zavatra efa fantatrao? Ianao izany dia tsy mana-tsany afa-tsy ny famaly amiko isak'izay avy manao ny asako avy any ivelany ihany a. Tsy manam-pahavizanana mihitsy ve mivavanao io e? Izao nataoko anao a. Maninona? Tsy mahazo mivoaka mandeha mitsabolona ny ivelany ihany intsony ianao manomboka masinandro anio. Ny marary tongeto aza mila tsoaraka ao. Asa izay mahalingidingitra anao any ivelany ihany. Impiry ambarako anao moro mirana fa apotsabo ange aho ahy e. Tsy te alalan'izany arangaty a. Sady izao koa nasaiko nitady asa ho anao papa dia nahita izy. Mila mandalo maika any aminy hono ianao. Maninona tsara hoe ro mirana? Marenina nga? Ka asa inona hono zato izy? Sao mba asa tsy dia mifanalavitra amin'ny asa fitsaboana ihany mantsy. Raha asa koatra amin'ny fitsaboana izany dia tsy hainao ianao. Na dia ity izao aza fa asa mahavelona. Fa asa mahafaty anga ny fiheveranao an'ity asako ataoko izao ity ka?
sady inona koa ny fiheveranao ny vola tsy toko tsy foroana lany ray aman-dreniko nampianatra nandritra ny 4 taona. Fa inona koa ny fiheveranao andraiko mitady asa nasaovana ny tokantranonao? Fa zanga moa ny fanaraka taminao na ny rainao hitady asa ho aka. Izay zany no vavanao? Tsy manakambo. Teny-dehilahy ny atoboko vavy eo. Dia ho avy aminao koa ny fanapahan-kevy be vavy. Fa mikasa anao inona hono zato izy? Ho inonao izay ataoko e? Na izany na tsy izany koa, za mihitsy no mila miaona amin'ny rainao. Aza ndraiky kely ny elingelenina amin'ny tiantony any a? Miteny azy zay. Tsy misy manelingelina an'izay ray aman-dreninao tany akory. So efa ho laza dala ary ianao ty e. Moa tsy ianao ihany ty no milaza fa mila fiaonana amiko ny rainao ka inona indray? Ary moa tsy ianao koa no niteny fa tsy mahavita an'izay asa hitany any. Ka inona indray ny anelingelenanao azy any? Finna nefa no mahasarotiny ianao amin'ny fiaonako aminy e. Na anao le asa na tsy? Tsy mananjoanao an'izany anga? Sa mieritreritra ny sobady zato izy, ha? Zay eritreritrao mety daholo. Tsy vanina. Aza manao an'izay mahatezitra eo anao mirana. Miangavy anao andinika sy saina an'izay vava tokony avoakanao. Ahoana moa ny tokony hampangina amin'izao adalana rehetra ataonao izao? Tena adala mihitsy ianao ka. Eo dia maka fahasorenana ho an'ny tenanao amin'ny tiantony eo. Tsoroko aminao fa raha misy ny fiandohana, tsy maintsy isy koa izany ny fiafarana. Zaza fito aza tsy mahafehitrano ny fitenenana. Ny antsika nefa na ny aliny aza tsy tazana mandindona akory. Izany rehetrarehetra izany mbola ampininy fa raha tsy hitsahinao ka mety hahatonga antsika any amin'ny tsotsoromamba amin'ny fisarahana. Izay amafisiko eto fa tsy avy amiko velively. Fa avy amiko? Lozan'izay ny avian'ny fanaftonana ramatotia. Tsoroko aminao fa tsy mbola nahitako na nahatsapako an'izany fahasambarana ara-tokantrano izany mihitsy tato nandritra an'izay 3 taona mahery izay. Mino afatorako izany koa ianao. Mbola miampy any ane izao mporofo amin'ny fitondran-tena ratsy ataonao any ivelany any e? Tsoroko aminao fa tsy mbola nanitsakitsaka ny tokantranoko aloha hatreto. Dia mbola sahanao ihany manizingizina sy miteny an'izany? Aoka ho Andriamanitra irery ihany no tompon'ny fitsarany e, ary ny toy ny tantara no anapirofo ny fahamarinany. Ka maninona mora zao dia mandeha? Aza mbola maika loatra e. Fa tsy hainao izao maika? Mandreraka izany raha olona. Mandrosofa efa fantatro. Androso tokoa moa izany. Manao an'ry? Ahoana fijery ny dokotera Ravo Tsy efa salama be ve? Tena ao tsara aloha e. Miala tsiny aloha raha mbola mikorotana be ny trano manararoatra ny andro tsy fianarana dia mba matory maraina kely. Izany tokony hiala tsiny fa maraina loatra. Tsy maninona mihitsy ka. Vao maly tokoa angiana tsy aran'ny dokotera Ravo e. Miveriko fa tsy andalo tsony. Fa ahoana mihitsy? Asa mety hoe be asa be ohatra na tsy haiko e. Ny asa ve moa ino hito lazaina tsony ronoro miasa foana mandra-pikipony maso, indrindra moa fa amin'izao fianako ny tazo mahery zao. Fa ondy koa ohatra misy maty ve tsy ambanimbany etsy tsy diso ianao fa misy ankizy lava raika amby 30 taona ny vonon'olona ao. Fa naninona? Dia tsy hay tsony sady ny tena loza nge dia fakandro navandoza ny tova tao anatiny alana nefa dia atao inona asako mety efa ho misy mpandray angamba. Ny mahagaga amintsika eto Madagasikara nge dia izao malaza ny hoe mpangalatra tovy amidy amin'ny vidiny tsy hitanono
isika malagasy koa ingeka mora andairana tsao e. Ekeko fa misy ary tena misy ny fakana taovan'olona avy ny vonoana. Amiko anefa dia natao reny entina anasaforitahana saim-bahoaka, na tsy fitiavana tsotra izao an'ilay olona ny vonoana. Fa raha izany hoe fakana taova afindra amin'ny olona mety mila an'izany, tonga dia tsorika fa alainy izany e. Raha tsy hoe nentina velona ilay olona ka efa vonona amin'izany ny fitaovana faran'izay raitra entina amindrana azy. Aleo izany hidaboka any fa miorina ny hoditro ka. Avadio ny resaka. Manao aho madame Miranao izao. Aoe. Hatray, fa inona mampisento ny dokotera amin'izany? Misento aho fa mba misy mahatsiaro ihany ny vadiko iny Ronoro. Fa ahoana kosa moa? Fa izao Ronoro, manomboka androany dia aza miantso an'izany hoe dokotera izany intsony ianao. Antsoy fotsiny amin'ny anarako a. Raha somary manahirana indray moa ny antso amin'izany anarako izany dia antsoy hoe zoko fotsiny koa tsy olana. Fa ahoana? Na dia voavolana vitsy aza mifaneraserako tao aminao Ronoro dia nahatsapa zao fa tsy irery aho eto fa manana anao sy fanja ho solon'ny anabavy izay sady tsy mba nananako a. Tsy asa-daikatra be ve izany dokotera Ravo a? Inona moa no mahasadaikatra anao amin'izany e? Izany hoe hiantso anao amin'ny anaranao izany koa. Ka izaho nge no miteny anao an'izany e. Tsy olana koa hoy aho na antsoina hoe zoky aho raha izay no hanavanana kokoa anao e. Eny ary, ekeko raha izay ny sitraka ao. Ekeko fa mbola tany amin'ny oniversite no nahampinamana azy fanja. Saingy toa nanavanana kokoa ny fandray taminao e. Ireny efa nambarako taminao ireny fa avy any atsimotsimo any ny tena fiaviako. Tsy misy na dia iray aza tamingakavako eto, na avy amin'ny dada na avy amin'ny mama. Ianareo roa no mba havako eto. Faizahoaizana mba atolamo tokoa moa ilay misy anareo teo fa adiniko. Eo amin'ilay tanàna moron-dalana tao hoe ankady lalana no misy lalantany mitsofoka mihetsinanana. Rehefa mandeha tokony 2 kilometatra eo ianao dia eo no Andriambolany. Ve akaiky ihany e. Tsy dia lavitra manao hoana. Dia tsy mba hisy fianakaviana na dia hoe raha isan-kerinandro ve hitsidika anareo aty? Ny tokantrano hono Ronoro tsy ahaka. Ao koa anefa ilay fitenenana hoe alahelo tsy ambarakavana zakan'ny tompony ihany. Tsy afianiko anao Ronoro fa lalovana problème ny tokantranonay sy mirana amin'izao fotoana izao. Problème ahoana ary problème inona? Momba ny vadiko e. Sanatria hoe maditra ny vadinao sa maninona? Aleo anga atao hoe tsy ditra fa dido. Na azo adika hoe fa raha tsy hitsaina mihitsy aza angamba e. Mila mpitapy Ronoro a. Tena tsy misy azoko izay tianao ambara nefa toa mahaliana ahy. Ao fa ho tantaraiko anao e. Izay voalazako anao izay ny ampahany vitsivitsy Ronoro a. No ireo antony ireo no mitady aleo monina. Tena mankaleo e. Izany indrindra ny tena ilako fifanampiana avy aminao. Ka na tonga ho tonga aty aminao amin'izao andro vao maraina izao. Ohatra hoe inona? Asa
tsy haiko raha afaka ny ampiatrano aho ianao na dia anio alina fotsiny aza. Tonga indray ianao sy ny vazivazinao ravo a. Tena tsy misy vazivazy izany ronoro a. Mila maka saina sy fahanginana kely mihitsy aho aloha. Eny fa na dia anio alina araka ny fangatahako taminao ihany aza. Dia ahoana ny any an-trano raha marina tokoa izany? Ary ahoana koa no mety ho toy any amin'ny andro fiverinanao? Tsy vao maika ve ho zava-doza raha izany ambaranao izany tokoa no izy? Tsara aminy koa mandihy ny tena hererina dia anio alina fotsiny koa azy e. Raha ny vava mety ho atony amiko amin'ny fiverenako araka ny teninao indray dia izao. Tsy mahataitra tsony izany fefa toy ny lamba firakotro isan'andro. Tsy maintsy mandray an'izao fanapahan-kevitra izao koa ary noro a. So mba izao no lalana hitondra azy any amin'ny fiovana. Tsy olana amiko aloha ny fampiatranonanao e. Raha hoe ao anatin'izay fotoana fohy izay fotsiny, na izany na tsy izany anefa mety ary tena ilaina ny fidinanao any ambanivohitra. Na dia mba makamaka rivotra fotsiny ihany aza. Mitovy eritreritra amiko ianao satria efa tafiditra anaty programako amin'io herinandro avy io izany. Fa afaka miandry vetivety ve aloha ianao e? Fa ahoana? Andeha hividy sakafo maraina vetivety aloha raha izany. Menao fa mbola tsy nisakafo maraina izao ianao io? Matory aloha ianao e. Tsy dia maika izany. Afaka mihinana eny an-dalana rehefa avy eo. Tsy azoko. Tsy azonao tokoa satria tsy hoe izao a dia hijanona fa ilaza an'izay fotsiny. Tsy maintsy mbola hamonjy an'ireo marary tonga milahatra vao maraina koa nge a. Na izany aza aleo misakafo aloha e. Endray ary re. Sady mbola mamerina fialan-tsiny amin'ny fanelingelenana amin'izato ianao mbola ambony fandriana. Ho gaga angamba ianao raha ilazako fa efa avy nanao dosy ange izaho io vao niverina ato anaty bodofotsy indray e. Izany izy nefa dia mbola elingeleniko indray. Tsy maninona izany ho afy ianao koa. Ndrasora aloha e. Iny misy 2 arivo akanao an'izay sakafo maraina izay. Oako izao fa misy aty ka. Sady tsy fomba akory izany e. Fa indray ve niantoka ny tompontrano? Miala tsiny ary re. Ay moa ka mbola vahiny ny tena. Andray kosa ravo. Tena tsy mieritreritra an'izany kosa e. Ka raiso ary ty e. Aleo raisina andreo be tifandroana eto indray. Say araka. Aleo aho hiandry eto ihany ka. Tsy ny tany ange hono ny fady fa ny vavam-bahoaka e. Sao sendra-pahafantatra any ka izay vao zavatra hafa vaovao indray. Hainao ihany mantsy fa samy manana ny fandraisany zavatra ny rehetrako. Ny olona moa rovinany tsy hiteny. Ny miafina aza karohany. Ny malagasy foana. Ka izay indrindra nge no mahatonga miteny an'izany aminao e. Ka le fahasoarany telera izany e. Misy filma maromaro azonao hisafidianana koa raha izay mety aminao. Aleo fa tele fotsiny no jereko e. No ary dokotera be famindrapo aman'olona. Inona indray izany izao ny lainga efa nomanina ho tantaraina amin'izao fialana maro tany an-tranobehivavy izao. Sa izao le tsotsorimamba isarahana ny dradradradraina sy natao ambety teny. Tsoriko eo aminao fa manana fomotebo sy fomety tohina sy malahelo toy ny nen'ny olon-drehetra ihany koa. Mba mila fahanginana sy fitony hitsaina toy ny an'ny rehetra. Zoko ny manao an'izany noho ny fisiany gidragidra lava tsy misy farany ato trano ato. Dia inona mbola miverenana raha izany? Misy fotoana ny sohorany avokoa ny zavadrehetra fa aza maika ianao tompoko vavy eo.
efa rako daholo eny niteti-dratsinao rehetra e. Mbola aiza moa ny anaovanikala noronoron-dozy iny ianao? Taitrenao. Tsoroka aminao fa tsy nisy nafeniny tamiko ny tantaranareo. Nanomboka teo amin'ny andro nitsaponao azy noho ny fanalanao zaza tao an-kibony. Nalana tokoa ilay zaza fa manelingelina ny fianaran-dranoro. Fa taiza ny nahalalanao an'izany? Ay ve ka marina tokoa ny voalazany. Neveriko farediredy sopatry ny te-andrambo ny efa eny an-tanany hafa fotsiny mantsy ny azy. Moa ka tena misy. Raha ny fisinoro aloha dia tsoroko aminao fa misy. Saingy toy ny piraitam-po zoky zandro no ifampitondranay. Saingy izy tsy nihevitra anao anada. Inona koa moa ny antony tsy nampahafantaranao ahazany raha madio tokoa izany fiarahanareo izany? Volana ho ny sisan'izy sainandrasana te hivady nareo. Ny fotom-pisainanao io ve no anaika an'izany e? Ny fianakaviako aza tsy misy tafiditra ny tokoanam-baravarako hatramin'izay firotoana ny vadiany izay. Nisy fianakavianao tonga ka androahako angaty eto? Tsy nisy tokoa ny fandroahana mivantana ary mirana, saingy ny fietsika seho anao manoloana azy reny no midika avy hatrany fa vehivavy tsy fiditra an-trano ianao. Heverinao fa maty ato anatin'ny foko moa ny andro voalohany idiran-dreniko an'ity trano ity. Vitanao tsotro izao ny namoron-dia ahafahanao mandao an'ilay nahitako masoandro. Mafy tampoka angereny e. So fotsiny ataoko anao ravo. Tapao ny hevitrao na za na inoro. Aza hodikodina ny resaka raha matoty a. Raha ny hoe fanapahan-kevitra indray ny tiana ho fantatra dia izao. So mba ianao no tokony hanapa-kevitra mialoha. Ianao mihitsy ny efa tapa-kevitra dia modianao sarotsaronana amin'ny fivazavazana isan'andro vaky izao. Iza mpiala-mandry sy mpandao tokantrano lava? Za? Mbola veriko aminao ihany fa tsy mbola nisirana tatatsaiko velively izany hanitsakitsaka ny tokantranoko izany. Masina loatra amiko ny asy ny fanambadiana. Ianao angamotsy izany foana. Na dia pirofo efa mitohaka amin'ny tendan'izao azy. Tsy misy marina mbola azo amarinina izany ary mirana. Aleo avy dia ho tsoroko aminao fa mitady ho leo anao ah. Tsy efa miandry koa ve izay mademoiselle Noro e? Tsy nampoiziko. Misy adino anga? Aza mody manatsafa eo ianao e. Fa misy inona e? Ary manatsafa ahoana? Tsy napoziko ianao nantenay-ka nirina indray ity ny toa mivoamaika nampivandravandra. Atray, fa misy inona ravo a? Ay moa ka olona mifankahalala tsara ianao sy mirana fa za fotsiny mody anaovanareo sinema eto. Vao maika maizina amiko ny tianao ambara. Marina e. Fa manina koa ravo dia lazaina izay tianao lazaina fa mandreraka be e. Sa te anao sanga mahery tomfanao amiko indray? Tsy fisanga ny zavatra toy izany raha matoty a. Ay ve ka tena marina e. Zao ary no izy a. Na dia tsy mbola tena mazava amiko aza izay tianao ambara dia izay azoko valiana ny valiako. Ataovy tsara ao an-tsainao ary sokafy tsara koa ny lava-tsofina fa tsy mahafantatra an'izay vadinao a. Ary tsy mahafantatra na dia ny mombamomba azy akory aza ankoatran'izay fanambaranao tamiko. Ka tsy misy miafina taminy angery ny fiarahantsika ireny e. Fantany hatramin'ny hoe taty aminao any natory. Ahoana tsara? Izany ho a. Dia mbola za ihany koa ve izany ho nilazan'izany taminy? Dia nino an'izay rehetra nambarany koa ianao? Izany ho a. Hatramin'ny hoe volana sisa no isaina dia hivaditsika e. Voalaza hatramin'ny hoe nalana ny zaza tao an-kibonao fa manelingelina ny fianaranao hoe sy ny sisa. Ny marina rehetra hoe ianao no nambarany. Dia marina avokoa izany ireo rehetra nambaran'ireo aminao.
nambarako azo tokoa ny fisianao, indrindra fa ny fifampitondrantsika ho toy ny zoko sy ny zandry. Saingy ianao tsy mihevitra velivelo ho anada. Mila fionana amin'ny vadinao sao dia izao aravo. Ahita vehivavy izy raha izany tsy ahaizany miaina. Moramora aloha ianao e. Moramora amin'ny ahoana e? Aleo aloha tsy makantsika fa izao. Mitony tsara aloha ianao. Raha tsy afaka niaraka amiko any ary ianao dia izao avy dia mandeha any ianao sao ampidi-doza eto. Eny ary e. Ravo, miverena vetivety azafady. Aleo aloha anderonoro ary mialatsiny nanome fahasorenana anao tampotampoka teo. Tsapako fa avy amiko tokoa ny fahadosoana. Ravo mifona fa tsy voasainiko akory ny teny tokony avoko ny vavako. Tsy tezitra taminao ange Zaho zany mialatsiny. Mandainga ianao e. Mipetraha aloha eto anilako eto raha tsy tezitra. Zay. Fa hono Ravo. Tsy azonao aneritreritra mihitsy ve ny olona nanao an'izao saritsarina fampidiny izao? Tsy maintsy ho fantatro tsy ho ela fa aza matahotra ianao e. Fa zao ronoro. Hoe ahoana? Manana eritreritra no ho an'ny mahajanga amin'ity herinandro ity. Fiza no vantanina ho an'ny mahajanga? Miasa am-paositra ny rahalahy ndraiko e. Alohan'ny andehanako anefa dia tsy maintsy mihaona amin'ny rainy aho hitantara ny zava-misy. Fa nga tsy mahafantatra an'izao olana izao koa ny rafozanao? Tsy dia fombako loatra ny tantara manolona ny olana ara-tokantrano ronoro Izay feonan'izy mianaka any tsy fantatro. Za koa aza mba maika ny hafantatra alohan'ny andehananao. Rehefa nandinika nefa Ravo dia tena mino zato isan-jato fa olona tsy lavitra antsika senao nanao an'izao fanakorontanana izao. Dia sanatria ho hifanja ve ho ianao e? Fankafantatra nga fanja sy ny vadinao? Izay indrindra no mahalasa ny saiko e. Andeha amin'ny fiaranao izany ianao milaza ho an'ny mahajanga ity sa dia taksi borosy? Fiarako ahoana? Eny e, fiaranareo re izany raha izany no tiana ho fantatra e. Ahoana ny nahalalànao an'izany e? Ai, fanja re no niteny tamiko hoe manana an'izany fiara kely marika Clio miloko mena izany nareo e. Ai ve, fiaran'i Madame Mirana izany fa tsy fiarako e. Aiza koa misy an'izany? Fiarany ve tsy ho fiaranao ihany e? Ny tena marina dia izao ronoro fiarana tolotry ny rainy taoriana amin'ny mariazinay io. Dia inona no tsy hitondranao azy sy hitenenanao fa any vadinao rery ny fiara? Fiara tsy mba azoko hitondrana fianakaviako ve ataoko inona e? Ai ve ka mbola misy an'izany koa e? Marina raha tsy havita tantara mandeha amin'ny onjam-peo na havita filma mihitsy ny tantara tokantranonareo ity Ravo. Fa izao e. Mba hampafantaro ihany farafaratsy ny tapakandro alohan'ny andehananao raha tapa-kevitra ihany ianao hoe ho an'ny mahajanga izany. Fa ahoana? Mba te hiaona aminao alohan'ny andehananaoko. Misaotra meloany amin'izay e. Matokisako ianao fa tsy maintsy antso matetika anao rehefa tonga any. Matokisako ianao fa toy ny eo anilanao ihany na dia lavitra anao azy e. Misaotra betsaka kinoro fa hono tsy tezitra amiko intsony ve ianao? Tezitra mihitsy teo iny. Mba mandiny tsara kosa ny manaraka fa aza dia mihinana ambolony fotsiny e. Eny e, za koa ngeto efa mba nialatsiny taminao ihany e. Oka ry izay ronoro roay andeka. Oay, andraso aloha fa misy ronono efa voampangotrako aho. Fa alohan'izany aloha mbola mamerina ihany sao adimy ilay afatro. Efa hoe eno Dia andraso vetivety aloha hividy mofo dipaina tao ambadika ato. Vetivety raha tsy tezitra marina ianao. Ianao ty mandeha anary e.
tapaka ny hevitro. Asiako pozina daholo ny sakafo izay azo anato an-dakozia ato dia andeha. Tsy maintsy mihinana an'iray amin'ireo iny raha vao vantany tonga eo. Anio ny farandronao ry dokotera Ravo a. Rehefa tsy ho ahy dia tsy ho an'ny hafa ihany koa. Mandrosoa ay Ravo e, fa inona indray ry seno ty mandondony ty fa tsy avy dia miditra. Sao sendra mbola miresaka amin'ny olona papako. Ka maka toerana ary zatsy izy. Manao ana aloha papa e. Salama tsara fa nareo roa any manao ana. Sady vao tapabolana nga amin'izay sika se tsy mifankahita. Mirana foana ny tonga matetika ty amiko aty. Za koa moa zao sahiran-davy zao e. Salama tsara daholo aloha izay roa ao e. Fa inona hoy ny zato mba vaovao nivombin'ny dokotera? No vaovao aloha dia misy tokoa e. Ary mino aho fa efa fatapatatra ao ihany angamba ny ambangivangony. Tena tsy mahafantatra na inona ary se. Fa vaovao inona? Toy ny vaiakandrina ihany izy ity ry papa, sady maharary no mahamenatra, saingy tsy maintsy lazaina. Ianao andrandrana indray ve moa no hanafenan-doha soly? Fa misy inona Ravo? Tsy inona akory fa momba ny tokantranonay sy mirana ihany e. Maninona ny tokantranonareo? Ekeko ry papa fa ny tokantrano toy ny jiafotsy a. Vao tsy ela kasokasoka moa tota tsy ela andromorombo, saingy ny anay tsy izany fa dia romoromo lava e. Fa inona ny nataony tandry se? Ho gaga angamba ianao ry papa raha ilazako fa azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny andro tsy famalinana nandritran'izay 3 taona mahery kely ny vadiany izay a. Tabataba, vava, teny tsy voahevitra. Zany foana no mitsena izaka izay sendra avy mitsaby olona avy any ivelany ihany. Tonga hatramin'ny hoe tsy mahazo manao ny asa fitsaboana intsony fa efa mahita asa ho ahony ianao. Miala tsiny amin'se fa mba misy kely reky ihany ny tantara tokantranonareo roa reo. Tsy fantatro loatra nefa ny mety ho fahamarinana ka nahatonga tsy dia niditra lalina loatra. Reko fotsiny hoe fialana mandry ao an-trano noho ny fananany seolo tiana ankoatra ny mirana vadiny se. Tsy manana porofo azana marinana an'izany anefa ho iaho tamin'izay ka ninangina aloha. Fa nampan'izany ny fakelezan'ny finoko fa ise no havitan'izany. Fantatro tsara raha ny toetsainy se. Ka zany mihitsy angery papa no hanenjeha lava ao an-trano ao e. Nefa dia sahako ny minina eto anatrehanao fa tsy misaina na dia iray segondra akory aza hatreto fa hanitsakitsaka ny tokantranoko. Mety ho kirikirina sy kisitina koa izy ry se amin'ity nareo tsy mbola nahazo zazy ity a. Mahafo an'ny vehivavy ange zany tsy mahazo zazy zany e. Eny fa na dia tsika lehilahy aza. Ary eo indrindra matetika ny fitombohan'ny disadisa eo amin'ny vady raha tsy mandinika tsara. Ny azy anefa ohatra ny tsy avy amin'izany mihitsy ry papa. Izao kosa aloha e. Hoe ahoana? Angamo nareo reto tsy mba manatona mpitsabo manokana mitsarakaran'izany mihitsy e. Se mpitsabo indray ve no atoro an'izany e? Efa natao zany fa tsy nahandra ny zanakao e. Dia ahoana ary ny eritreritro seny amin'izany e? Raha izao kosa angamba no mitoy dia ho tonga any amin'ny tsotsoromamba ny fisarahana ihany ny anaika. Miangavy an'se Ravo. Mitone aloha fa hiteny mafy azy a. Se rava tokantrano ange hono ka rava reny. Ary ny mandrava mora fa
sarotra kosa ny manorina sy manangana. Fantatra ho tsara angamba ny fitiavako an'iny vadiko iny ry papa. Fantatro tsara izany ary diso fantatro loatra ravo. Nefa matokisy efa anao izay azoko atao amin'ny fitenenana azy. Zao dia zao ihany dia akatoko ny broko dia amatana avy hatrany aminareo aho. Tsara angamba raha afaka adiny 3 aoriana amin'ny fatongavako any izay vao mody tongotra efa aleo izay ny fanazava aloha. Sady zao koa ahoana izay? Mieritreritra ny aka-rivotra mandritry ny herinandro eo any Mahajanga any io aloha. Misy rahalahy ndraiky mantsy miasa any. Ay, tena mety mihitsy izay hevitra izay. Tokony hampety zavatra mihitsy izay tsy maheo an'izay mandritra ny herinandro izay. Matoky anao ary papany amin'izay. Rainy ianao no hiteny azy ka ho fantatra ho tsara ny teny tokony atao aminy. Matokisy se zanako amin'ny antsony se iny ka fantatro tsara ny hitondrana ny resaka. Fa hono aloha. Se milaza no any Mahajanga io. Efa tomombana tsara ve ny mombamomba ny fiara hoentiny se any. Somary lavidavitra ihany mantsy ny lalana iny. So sanatria ka manoratsondrany any an-dalana eny koa ny motera sanatria anie zany. Se koa raha tsy diso atao andeha irery. Eny aza hitako anie zany. Andeha taxi borosy aka. Fa maninona ny fiaranareo? Efa ela ihany izay nisafidiako ny tsy hitondry ny fiara iny izay intsona ry papa. Fa ahoana koa? Tena menatra na dia nilaza azy aminao azy. Saingy efa vaky ihany moa ny resaka. Nisy fianakaviako izay ingery papa sendra mba tafaradalana tamiko tamin'ny fiara iny ka kely foana ny tsy namoa mirana azy tao anatin'ny fiara. Rava, imirana zanako ve ny navidy izany? Olon-dehibe ho azy no miteny aminao ry papa. Lozina reto iry lanitro. Fahambaraka tsy misy toy ity tokoa moa. Tena miala tsiny aravo. Fa maninona koa ary raha avy dia nambarany se tamiko ny fisiany izany mba nahafahako ny teny azy? Ny tokantrano tsy ahaka ry papa, ary mbola tsoroko aminao fa mangony fotsiny ireo akoatra ny tsy fahafahan'ny havako miditra ny tranoko. Tena tsy sakako tsony mihaino an'izany rava. Ise mamonjy lalany se za kosa avy dia amatana any aminareo. Fa ahoana tsara aloha ny tena programany se ty andeha zao dia zao anga? Tia dia lasaka. Misy namako efa nametrahako ny valiko izay ihany. Fa akan'izay fotsiny dia lasa. Fefa tena hely izany no sin'izao disadisa zao taminareo roa reto. Zany efa nambarako amin'ny papa teo izany. Maika moa fa nisy an'ilay andro tsy natoriako tao an-trano tamin'ny herinandro iny. Mety ho izay kosa angamba nahasorena azy. Ka voatery tsy maintsy nanao an'izany ary papa. Tsy noho ninona fa noho ny fitiavana azy ihany. Ary ampahendrena ny nanaovako an'izany. Aleo ary idina bro nazanona tsy izany aloha tsy maintsy andalo any amin'ny tranombarotra. Dia ahoana ny orinasa? Ny ato indray ange efa nampandreketana tanteraka Monsieur Dominique. Nefa na izany aza tsy maintsy afarana sy ampalalaina azy ihany no tsy maheto sady any aminareo inge izany ihany hisakafo atoandro dia mba entiny selo ny fiara dia mba raisiko rehefa ny aloha any. Aleo angamba entin'ny papa ihany ka tsy nitondra permis mantsy aleo ary anafatra vetivety androlahy dia lastika. Ary aizy noro no tsy ato nefa ny trano no vo. Tonga sady. Ary taiza ianao nefa ny trano mikatona fotsiny. Manary fako tetsy amin'ny lava-pako tetsy re hitako ange midiranao teo ka nanahoana ny fionanareo mianaka tany?
Gaga be mihitsy ny raindra ny tantarako tamin'ny antsipirian'ny adalanjanany. Dia ahoana? Teo no eo ihany dia nakato ny borao ao amin'ny orinasa dia lasa izy. Lasa iza? Dia hifanazava amin'ny janany. Dia ahoana? Tsy misy hoe ahoana fa aka ny valizy koa dia lasa. Dia efa nampahafantarina an'ilay rafozanao tsara izany izao dianao ho an'ny mahajanga izao sa hoe ahoana? Efa nampahafantariko azy tsara ka. So mantsy ampiahiahy azy ka mety amboly olana vaovao indray. Efa nambarako azy tsara ka. Na izy aza ange nakasitraka an'izany fanapahan-kevitro izany. Tapa-kevitra izany? Matoa miaraka amin'ny valizy. Tsy mbola nohetsehako fa eo amin'ny nametrahanao azy io ny valizinao. Fa izao izany ianao dia depara sa hoe ahoana? Aiza moa no misy fiara hiala amin'izao salatsalam-potoana izao fa tsy maintsy hoe raha hariva. Dia ho aiza fotsiny? Misy dokotera namako izay ny Ambato mitsangana eny dia ho any amin'ny aloha. Ka maninona raha tapahana melony be saotara? Avy manapaka be mihitsy aho ho any aminy ka. Dia mba tsaroanao tsara ve izao ny afatra nataoko anao? Voaray tsara re iny. Hoe ahoana ary? Tapakandro mialohan'ny tena hiaingana dia miantso. Raha azo atao dia omena koa ny anaran'ny kooperativa. Tsara be. Finna nefa ho any tena ilana ho an'izany. Fa tsy azoko atao angano mitrotro ambavaka ny dianao ka. Ary aza masika moa Tsy fa asiana izany fa mila valina ianao dia omeko Mazava tompoko. Eny ary ka terineny amin'ny aresa ahoana? Maninona moa izany? Andraso ary fa hiomana vetivety Ataovy milamina fa mbola malalaka ireny fotoana. Tonga eto mahajanga ihany fa ihany aloha izany rivo-dranomasina mamelombelon'aina. Indrisy mantsy fa mitamberina ato an-tsaiko sahady ny 5 taona lasa nay sy mirana. Satria dia teto amin'ity vato fipetrapetrahana eto amin'ny boro ity tokoa mantsy no ny fankahitana sy mirana voalohany. Nahagaga dia ny fifanojon'ny eritreritra fa eto mahajanga no hanaovanay ny vola tatelinay tao aorianan'ny fahavitan'ny mariazy. Dia ho sanatrivy ka eto koa no hamafako ny momba azy ato am-poko. Mirana anjay izy ny adalana keliny. Toa mitady alahelo azy ary noro. Efa mivavaka ho ahy izay. Ary ahoana koa ty vehivavy misaron-doha manao solomaso mainty be ty. Ohatran'ny hoe anitsy aty amiko izany Io fa nipetraka. Zao le tena fitafiny manangany mahajanga. Kanto zany raha tovovavy Andraso. Manao any mademoiselle? Tena tsy namaliny ny laravo. Ary sao dia mba komorianina tsy dia mahay teny malagasy. Bonjour mademoiselle. Sady montiny marenina. Marina tsy mila ampiome aty izy. Aleo mo dia tahako kely ahitako izay mety ho fietsiny.
Tsy raharahako e. Aleo hoe mody compositionnisme dia mody antso. Zay. Allo Poposy. Efa tia mahajanga malalako a. Aza malahelo fefa ho avy dady. Arinako tia mampikaka kakazo foana teo e. Mety ho vehivavy maharary saina kosa angamba io ka. Tena siora amin'izany mihitsy a. Aleo anatonako amin'izay dia soroko mandroana azy ny solomasoko sy ny saron-dohako. Fa hoana izao? Nory tokoa ty ravo a. Alatsiana aloha tamin'ilay fomezana teo raha nahatapaka ny resaka ao sy Poposy. Iza marina aloha ilay Poposy. Ohatra ny vaovao amin'ny sofiko mantsy ilay anarana. Sa fika entina andriana fotsiny noho ny fihetsiko toa tsy miraharaha ny teninao saika ikoty a? Fa hoana izao Ronoro a. Tena tsy mazava amiko a. Mbola tsy mivalianao akory ange ilay fanontaniako teo e. Eny e, nefa aloha hivalina aminy fefa azoko sary an-tsaina ihany tianao hatongavana tamin'iny fihetsika iny. Tsoroko aminao mialoha nefa ravo fa tsy enorim-pitsongo dia ty manoloana anao ty. Na sanatria koa hoe lolo na angatra fa inory hitondra ny anjara birikina. Raha nahatongavako teto mahajanga amin'izao ora sy fotoana izao indray ny tena ho fantatra dia tsotra. Tsy ny fanalavitra tsika ny Alatananarivo ka hatreto mahajanga. Ny fiara lehibe nitondra anao ihany no nitondra ahy, ary sezaro ny fanaraka ny nanelanelana ny toerana nisy atsika. Miaika anao ary Ronoro ka. Ravo a. Tsy anaiky anao rototro tehan'ny adi-tsaina rery aty an-tany lavitra aty a. Dia endro fa tonga. Fantatro sy tsapako fa miady rery ianao. Hafa mantsy ny roa noho ny ray. Dia izay ny antony nahatongavako. Fa naninona kosa ary ianao raha ny teny mialoha dia avy dia niaraka e. Za koa aza mba gaga. Asa, izay angamba netinety tamiko na tsy haiko. Ohatrany tsy mahampino. Enoy tsara ary mba hampino bebe kokoa anao e. Hitanao? Tovovavy manao akanjo mba manga tanora izay ny teo anilanao. Intelo izy nisy ny antso an-telefona raha tsaronao. Tsy niara-nidina tamin'ny be sy ny maro nareo raha nijanona teo ambondromamy ny fiara. Biscuit sy jus avy tany aminao ny arahanareo ninana sy ny sotro. Indimy teo eo koa izy no nanontany ora taminao na dia nisy finday tokony ahafahana mijery an'izany aza teny aminy. Tsy haiko ny antony. Ary ny tena nanaitra ny masoko dia izy toa somary resy tory indraindray ka tafatory teo an-tratranao. Ary ianao kosa toa tsy nisalasala na mihana ny sorony mba ahazo laky ao an-tratranao ny takolana. Aoka fa mazava. Ianao izany ilay mpandeha anisan'ny tsy nidina teo ambondromamy. Saika nieritreritra ihany aho teo hoe izy angamba ilay Poposy. Nefa raha ny fandehany tantara dia tsy mitombona ho izy velively. Aoka fa mazava ny amin'iny e. Fa ny tena olana kely dia izao vao afaka makany an-tranontsika. Taloha kely tsy hidirana ny mahajanga mantsy aho vao niantso an'ny dadatoa. Nambarany tamin'izany ny dia tampoka tsy maintsy nalehany ka amin'ny oro io izy vao mety ho tonga. Fa fantatro. Tsy azoko. Tsy niery tamin'ny sofiko tokoa ny resakareo raha tsika efa niditra amin'ny mahajanga iny araka ny teninao. Nefa mety ihany ny ananantsika fotoana lava satria tsy afaka ny anaraka anao any an-trano kosa aloha. Fa ahoana ny tena marina e? Fantatrao tsara kosa angefa mbola andalam-pianarana e. Dia izay ve ilay anjara biriky nambaranao? Somba sotapany. Tsy mbola tapitra koa ange ilay tantara e. Fa mbola misy inona koa e? Motsy raha riva amin'ny enina riva ny fotoananao sy vanilahy eto amin'ity toeranyity ihany. Nanomboka teo ny nahafaly aho. Faly aho satria tojo amin'ny zavatra niriny anadahako. Dia ny fanalana sorisoro no ny adi-tsaina ny tambesatra taminy. Sahirana ihany koa anefa ny saina izay mieritreritra fa so sanatria ka hampitombo ny problema indray ty fahitana andravany ilahy. Eo anefa izany rehetrarehetra izany dia
Matokisarana da fa tsy amelanao rery a. Misaotra Ronoro sambatra manana anao. Ampafiry nefa vitanao tamiko moa zao e. Izay kely mba tratry ny haiko sy ny saiko mba nataoko. Tsy mba manan-katolotra to amin'ny mirana mantsy. Tiako ange izy Ronoro efa reko mandranjo hatratia mahajanga sahady ny hanina azy. So mba tokony hiverina aingana Antananarivo ihany ary ianao ty e. Efa niteny anao tany Antananarivo mba tsy handefa saina lavitra. Moa tsy hanalan'izany adi-tsaina zany tena tondrianao eto Mahajanga. Taiza foana re ianao hatramin'izay Taiza moa fa tsy tety-dago ihany e. Fa roviana marina moa zany ianao ty no hitodi-dohany Antananarivo. Herinandro aloha no efa noeritreretiko mety hitombony no tsy mbola fantatro. Ravo tsy maninona fa aleo izay karanao no ekarako. Dia ahoana ny fianaranao nambaranao teo ka? Tsy maninona fa ho hitako eo ihany izay anaovana azy rehefa tonga any ahy e. Aleoko aloha ampandeferina ny fianarana noho ianao. Tena mahatsiaro sambatra zany Ronoro indrindra moa fa ny ampy ny fijanonanao aty araka amiko. Zany ahay ny tokony hivoaka amin'ny vavanao. Moa tsy zany koa ny tadiavina ty. Teto anilanao no nahatsapako an'izany fahasambarana izany Ronoro Fahasambaranao fahasambarako Ravo ary izay ny tanjoko aminao. Noro Mihaino anao tsy te hisaraka aminao intsony Ataovy toy ny mpirahalamy an'aly tsika e. Ianao tokiko, za herinao. Fa tandremo fotsiny aloha tsy ho adino ny fotoana amin'ny vanila Ny zanak'olona efa tena manantena be anao raha intsika nialavy tao anaty fiara iny. Tsy haiko koa aloha raha efa nahazo toko tsara taminao izy nandritra n'iny kilometatra maromaro ny diaviny iny e. Sy enao koa? Enao koa ahoana e? Fa mitady hivadika sady anga zato izy. Zay ange mahavoanareo lehilahy tony. Tia andrakandrana sy tsapatsapa fotsiny. Fa tena niova tampoka tokoa ianao Ravo Sa manao toy ny saka manafika io? Toa tsy dokotera Ravo hatramin'izay nahalalako azy sy nafantarako azy mihitsy te manoloana sy manatrika ankehitriny. Oay, fa zao tokoa Ravo tsy mampaninona anao ve raha afarako hiakatra dada sy neny amin'ny fahatongavantsika any? Eny fa hatramin'ireo ray aman-drenao koa aza. Fa misy inona? Eo anatrehan'izy ireo nanaovantsika fato-drazo vely rano orentany oren-danitra fa mpianadatsika Ravo sady mba ho surprise ho azy ireo koa. Aza maika amin'izany aloha Ronoro Aza maika amin'izany aloha ahoana tsy azoko. Fa ahoana indray e? Misy lehilahy iray izay tafalatsaka tao an-davaka fahalamany ny lalana. Tsy napoiziny anefa ity tanam-behivavy nitsotra isintona ny tanany. Somary misy faharatrana ihany le lehilahy. Rehefa tafakatra avy tao an-davaka anefa izy dia nanondia ny iray le vehivavy. Aminao ampy ve ny famonjen'le vehivavy? Raha amiko manokana aloha dia tsy ampy e. Tokony ho tsaboina aloha le niaram-boana na entina ny ampitsabo. Noro eritrereto hoe za le lehilahy latsaka an-davaka. Inona no tiana ho fantatra? Ianao le vehivavy sendra nandalo Ronoro Maizina amiko ka. Ho porofoko aminao eto androany Ronoro fa tianao Fa ino ty lazainao Ravo Tiako fantatra fa hanadahako ny fiheverako anao hatreto. Tsy afenoko anao koa fa na dia nisy aza pitipitiavana anao tany am-piandohana noho ny maha-olombelona dia nampandeferiko izany noho ny teny mavesa-danja izay narantirantinao teo ambava ny foko sy ny saiko ary ny fanahiko. Fa zoky no antsoko anao anamafy fa ho toy ny mpiray tampotsika. Nanomboka teo dia ianao no aja sy voninahitra. Eny, fa ho tena rehareha amin'ny fianakaviana manontolo mihitsy aza. Tena mahafana marina izany andro izany marina. Aleo aloha andro kely vetivety Ronoro tsy lavitra fa hita akaiky eto ihany. Tsy mahazo miala eto izany ianao e. Eto aloha tsika.
Sady ahoana koa moa nandronao amin'io rano be io, sady feno anretiko vato be reto. Raha ny fahafantarako azy koa dia toa tsy azo androny aho a. Fantatro koa ngefa tsy mbola ny tempo fitiavana zany ianao e. Tsy haiko. Fiza koa moa ianao no mahafantatra an'izay miafina taom-poko e. Sady azo tena tsy fantatra koa fa olona mbola manambady ange ianao io ravo e. Ka ninona filazanao a? Dia mbola mpivady ara-dalàna aloha ianao sy mirana hatreto. Ka tsy misy miafina aminao ange no mahazo ah. Dia mbola ho tiako fantatrao ihany koa fa tantara toy ny tantara tokantranon'olon-drehetra koa aloha ny ianareo amin'izao. Oka zavy izay. Manefa ny adidiko amin'izay tandrefy ahy fotsiny a. Dia izao ataoko anao izao. Ary aza mba mandainga fa mbola tia mirana ianao io e. Ekeko izany saingy amin'ny fomba ahoana tsony moa. Malahelo anao aravo a. Nefa eritrereto ihany aloha e. Ny alina mantsony mitondra fisainana. Sy efa tapaka ny hevitro e. Ny hevitra ao an'io tsy ho hevitra ao rampitso e. Ary soira koa ve ianao fa anaiky moran'izany fisaranao amin'izany mirana vadinao? Fa manina nefa niterenao tsy maintsy hifikitra aminy na dia fantatrao izao aza ny fijaliana entiko aminy e. Satria dia izay nakamban'Andriamanitra dia tokony tsy ho sarahan'olombelona. Moa heverinao fa miafina amin'Andriamanitra koa ny azo fijaliana izay entiko aminy. Saingy izay maharitra milanjan'izany hatramin'ny farany no vonjena raha nadama lalo. Eny e, resinao aronoro. Izakoary izany. Efa fanjy. Allo? Inona vaovao andrenivohitra ao? Ka tsy ho hitandreo mihitsy aloha mandritra n'ity herinandro tiako. Ahoana tsara ozy ndry? Mitenena mafimafy kely fa somary mikasaosaoka. Izay, dia ahoana amin'izay? Ay ve, aty mahajanga kiza sy ravo a. Andray kosa kiza no mba fisainanareo ko. Misy anton-javatra tsy maintsy nirahako aminy aky aty a. Fa ahoana marina e, tena gaga be mihitsy a. Ay, okey ary. Aleo ary fa rehefa tonga any miresaka e. Misaotra kely antso fanja dia mandra-piona. Maninona hono? Miala tsiny hono izy tamin'ilay antsoko tapaka. Fa oviany ianao ny antso azy? Ay, tokoa moa mbola tsy nambarako anao fa ny antso azy any ampitson'ilay ianao ny tantaran'ilay problème iny. Kanjo ny tapahan'ilay antso. Fa inona ny antsonao azy? Saika hiteny taminy aho hoe misy olona mampiady. Kanjo izay tapaka izay. Sao tapaka tsy nahakosa e. Dia tsy haiko. Aleo atao hoe izay. Tsotra nge izy iny e. Za koa nga manontany izay fahatsorany e. Dry ary do tezitra ianao e. Azafady. Inona natezitra amin'izay fiarovanao lava amin'ny fanja moa? Ka za nge tsy hoe miaro azy amin'inona ronoro e. Fa maninona tokoa moa raha hifanja no nataonao solona nabafy fa tsy za e. Sady nareo ny mpinamana talohako. Fantatro fa miahiahy fanja ianao e. Tsoroko aminao anefa fa niza nanao an'izao fanakorontanana izao dia ahita amiko izy. Mangino koa e. Sady aleo koa izany hidaboka any fa makarary an-doha fotsiny. Ny ianao izany foana.
raina sahady tia ny andro. Efa ny fo ary ve no ro ato ambadika ato sa mbola matory? Andraso hoe dry fa makao ay zato ianao no efa vita lamina hatramin'ny fandriana vo amin'ny enina mahery kely ange zao sa tokony mbola hitsotsotra aloha sa efa afaka ny avizanana? So heverinao fahatananarivo aza ty. Za aza nge ka efa nahavita dosy za koa nge lalany ho any amin'ny dosy vita ny dosinao dia hiaran-dehandeha ihany sika hijery tanàna. Ka na izako aza nge tsy mahafantatra firy eto ny eto amin'ny manodidina eto fotsiny dia izay. Neny amin'ny bory koa izao no tiako hiverenana. Ny arivariva eny vao tena mahafinaritra raha mahasaka ange ianao dia mandeha miampita vedety makeny Katsepitsika. Azafady aminao aloha raha ny amin'izay ravo izany miampita rano izany ny zavatra faran'izay tena atahorako. Ny miampita lakana ny ambanivohitra aza mila hijanona hatramin'ny foko vao tafampitako. Maika avy izany hoe hiampita ranomasina izany. Miala tsiny ka ny aty amin'ny provinsa koa ange aloha ka tsy dia ahitana fialam-boly firy toy ny any an-drenivohitra. Ka tsy hitovina oviana kosa aloha ka zao ndeha atao hoe ahoana? Hijery film aloha tsika vao mitsangatsangana. Fa onto koa efa lasa angano tonton anao? Mbola ao izy ka. Oay alolo hiara-bolona koa. Tena reraka amin'ny masoko sy ny atoko ravo somary lava daholo koa ange ireny filma nasesitsika nijerena teo reny fa efa mifiry marina aloha zao amin'ny 1:17 minitra. Aza dinona le fitafy nanaovanao vao tonga teto Mahajanga iny nanaovanao. Fa ngady tena tsara be mihitsy tamin'iny dia dokafana sy tsy mbola matinao lolo foana hatramin'izao. Tena tiako tokoa moa izany akasary miaraka aminao amin'iny raha mety ianao. Tsy maninona raha reny ihany no tianao hanaovako ka tsy olana ihany koa mifiarahana maka-sary. Fa nahagaga fotsiny aho dia izao hoe ahoana indray? Efa fitafiana efa ela very iny sa vao nividiana rehefa ho aty Mahajanga ianao? Tena tsy matinao lolo mihitsy ange izy izany sao reno izy raha tianao ho fantatra ny akanjo sy ny solomaso efa atao an-trano fa inona toko saron-doha mitovitovy amin'iny no vidiko teny an-tsena fotsiny dia izay. Dia ahoana ny nampitovy an'ilay saron-doha sy ny akanjo? Fantaniana re izany. Ny lokony fotsiny ireny misy hitovizany misy ny mahasamihafa azy fa ianao no tsy mandinika tsara. Fa onto koa ravo ahoana tsara ny fandaharam-potoananao rehefa ny Antananarivo? Mivantana any aminao aloha tsika ho hita eo indray izay tokony atao ao aorianan'izay. Hivantana any amiko? Eno fa ahoana? Ravo mitady olana fanampy indray ve ianao ty sa hanao fananiana mihitsy fananiana ahoana? Finona indray ny eo tsy milamina ny aty ampidirina ihany. Fefimpiry averiko aminao moa fa mananjoana entsika anao amin'ny lafiny rehetra ange ho amirana vadinao mbola vady ny ara-dalàna aloha ianao hatreto ary toraka izany koa ianao aoka ho fantatrao tsara izany. Mampigatra ange izany fa aoka ianao hitandrina tsara Tena aleoko lavitra voafonja mbola mana tena fahafahana ronoro toy izay zao fonja tsy hanam-piafarany zao. Izany ve tsy fitiavan-tenana ianao? Dia tsy fantatrao ve sa modianao tsy fantarina ny tsy hahafabela amin'izany satria ao an-tranoko ianao mitratra. Fantatrao tsara koa fa manana mpitsongo-dia mahay ny vadinao. Zao angamba andeha atao hoe ahoana? Omeko saran-dalana ianao dia mandehana miakatra.
Ny antony mino aho fa tsy ho ray lalana tsontsika. hanampy anao no atondihako aty fa tsy hitsangatsangana akory ravo. Noho izany dia averiko indray ilay teniko hoe tsy hamelanao irery aty izany aho. Raha izay sarandalana indray aza misahirana amin'izany ianao fa misy aty. Dia ny vahaolana andetika ho any anatin'ny lavaky ny lioany an-trano ve mba vahaolana nentinao? Ravo tena vokatry ny fonao marina ve izay navoaka ny vavanao e? Teneno amiko izay fomba rehetra fantatro fanaporofoko an'izany fa ataoko e. Eny ary ekeko raha izany vahaolana sy fanantenana ho anao Ravo. Noro Hiezaka amin'ny lafiny rehetra sambatra anao. Na dia fantatro aza fa manomboka eto ny hoe misy mandondona izany Ravo. Manao anareo tompoko? Izaka ny tadiavinareo azafady e? Ny komisiera Endre Andrandraina sy ny inspektera fanomezan-tsofia ery tompoko. Ato ve ny misy an'ny dokotera Ravo azafady? Fa misy inona tompoko? Tsy mbola voavalinao ny fanontaniako e. Za tompoko ny dokotera Ravo fa mba tia fantatra ny antony hitadiavanareo aho fotsiny a. Ento koa? Ianao kosa angamba ny mady mizelon'oro raha tsy diso ah. Za tokoa no izy. Fa misy ina marina komisera? Omena fotoana vitsomanana nareo dia ndao hiaraka aminay. Miala tsiny indrindra aloha tompoko mba azonareo atao ve ny mampiseho ny karatra mampitandro ny filaminana nareo sy ny taratasy manamarina fahazonareo makanay toy izao? Marina tokoa izany. Tia raha dokotera ny karta mahapolisiana. Anome azy eo koa ny namako. Tia kosa ny taratasy manamarina ny fahazaon-dalana makanareo aty. Marina tokoa aloha ny ianao dokotera satria dia zo anareo no mitaky an'izany amin'ny toe-javatra toy izao mba hialana amin'ny mety ho fisandohan'ny sasany. Saotra indrindra ary tompoko. Ka miomana raha mba tsy hahataraiky ny diantsika e. Fa hono a mpifaninana marina moa nareo raha tsy mahadiso. Mpinamana mifampitondra toy ny mpianadaza tompoko. Izany ve ny tena marina? Eny e, miomana fa ho fantatra miandalana eo ihany izany. Mandrosoary ianao madame Mirana. Misaotra. Efa mifankahita angaha ianao sy dokotera Ravo vadinao teo? Somary tazako lavitra fotsiny sy ilay sakaiza ratsiny fa ahoana? Ny fanojo ihany na dia taona maro ny tsy nifankahitana aza ary madame Mirana. Tany amin'ny classe de primaire tokoa moa izany tsika no mifankahita farany e. Izany tokoa moa? Zavatra tiako anontanianao fotsiny aloha alohan'ny fakanambavany an'ny dokotera Ravo vadinao dia izao e. Tena manizingizina ve ianao fa mpisakaiza tokoa tia mady mizelon'oro tia sy dokotera vadinao? Ka inona ro ianao ny raha fotsiny any an-tany lavitra any rehefa nahavitan'ny asa ratsiny izy? Tadidinao raha ve ny teny nataon'ny vadinao talohan'ny ialahan'ny trano taminareo mifamaly farany io izany? Rehefa mifamaliko izy tamin'izy ny ala mandro io dia safoaka dia lasa. Inona ny teninteneninao ka nampisafoaka azy? Nifatoriany tany amin'ny vehivavy io ka? Fa ahoana aloha ny nahafantaranao fa tany izy ny natory e? Misy namany antso amin'ny telefonina. Mifankalala angaha ianao sy io namany io? Tsy tompoko. Aza siana tompoko izany aloha e. Iandro fotsiny hoe. Fifanajana daholo re izany komisera. Eny e, tsy maninona aloha raha izay no tianao e. Fa izao andrandraso ao ivelany eo aloha fa hanao ny fakanambavany ny dokotera Ravo amin'izay aho io. Eny tompoko.
Mandrosoara dia maka toerana ary ianao dokotera. Misaotra indrindra tompoko. Mino amin'izay angamba fa efa fantapantatra ny antony niantsonanao ety amin'ny komisariat dokotera Ravo. Araka ny efa nambarako anareo hatrany am-boalohany tompoko fa tsy misy fantatro na dia kely aza ny amin'izao fiantsonana eto izao. Inona marina moa ny antony nandehananao somady mozelin'oro tamin'ny Mahajanga dokotera, Somary lavalava ihany ny tantara ka asa raha azoko hazavainanao hatrany am-boalohany tompoko. Ka hanazava an'izany no antony nampiantsoananareo eto e. Nefa na izany aza mba somary fintipitino arak'izay azo atao ihany. Eny tompoko. Ny antony itenenako anao hoe fitipitino ihany mba tsy ampitarazoko amin'ny fotoana dia satria efa misy pirofo sady hitanay polisy amin'izao. Efa impiry ny angavy anao moa komisera mba ilazanao ny tena antony hampangananay. Zao ara nisy ka sokafy tsara ny sofinao. Ny fitijahanao ary lasa teo dia tonga atao an-trano ianao rehefa niala mandry tany amin'ny Mady Mozelinoro. Ekenao veloha teo satsia. Noho ny antony tsy filaminana efa ho lava ao an-tokantranonay tompoko dia nahatsapa ho mila fahanginana kely na dia ny ray andro monja aza. Rehefa tonga ianao tamin'io maraina io dia nirahonanao faty ny vadinao ka lasa nitsoaka. Rehefa izany dia nasianao pozina avokoa ny sakafo rehetra atao an-dakozia. Ka rehefa niverina ny vadinao dia tsy maintsy hihinana ny ray amin'ireo sakafo ireo ka tsy maintsy ho faty. Rehefa vita izany dia lasa ianao naka Mady Mozelinoro ka lasa nitsoaka haingana tamin'ny Mahajanga nareo. Aoka zava-tsara fa tsy misy miafina tamin'ny rafozako ny diako ho an'ny Mahajanga tamin'io fotoana io. Noho io famonoan'olona saika ataonao tamin'ny vadinao io dia ny rafozanao sendra tonga tany aminareo ny tratra ny famisaviana. Ary amin'izao fotoana izao dia miady amin'ny fahafatesana izy. Ahoana tsara hoe komisera? Nareo sy Mady Mozelinoro kosa nanohy ny fiainam-pahasambarana rehefa vita ny zava-doza nataonao. Tena loza izany tompoko. Tsy izany inge valy tena andrasako aminao e. Tsy nanao an'izany komisera. Ary tsy hanao an'izany nao viana mihitsy. Ka lavinao izany io fiampangananao io. Lavika hatramin'ny farany tompoko. Dia inona izany ny antony tsy hoanao sy Mady Mozelinoro sakaiza ratsinao tamin'ny Mahajanga? Azafady indrindra komisera, aleo angamba mba asiana fifanajana kely na dia polisy mpanao famitorana azy nareo Fa inonao marina moa tia Mady Mozelinoro ty Efa nampahalalako angamba fa namako izy. Ary toy ny zoko zandry mihitsy ny fifampitondrana izy. Tsy azo inona nefa izany raha ny zava-miseho jereny fa raha ny eritreritra ao izany dia ny vadinao ny tompo-kevitra amin'izao famisaviana izao. Za mihitsy ny saika ho vonoina amin'izao toe-javatra izao tompoko raha mifandiniako azy Mba avereny tantaraina kely amiko vetivety hoe ny zavatra niainanareo nandritra an'io andro. Mandrosoara ianao Madame Mirana. Misaotra. Ka hono efa mba nanahona izay ny rainao ao? Kivy komisera, alanenina sisa. Aza mora tsy hivito izany ry Madame Mirana. Mbola andalam-pitsaboana angentsika izao Efa vitanao anga fa ka nambavany an'ilay tsy manjary ireo? Efa vita tokoa. Dia ahoana? Tsorika ao aminao aloha fa azo raisina ihany ny tenin'ny dokotera Ravivadinao Fa ahoana? Rehefa nandinika izay rehetra voalaza ny araky ny teniko taminao teo dia hita soritra ihany fa sarotra ny hampangana azy. Dia ahoana ny tokony atao araka ilay teniko taminao iny Ezaka ny andamo mantira raha ty arak'izay azo atao ry Mirana. Eny fa na dia ny fiarahana tany amin'ny kilasy du terminal ihany azy. Anisan'ireo tovovavy iray kilasy nandrin'ny foko sy ny fitiavako tokoa ianao tamin'irindry. Saingy atao ahoana moa fa tsy anjara angamba ny antsika roa Ianao koa? Dia ahoana aloha momba ny tirara ty
Zany ho efa nanomana million anao ho anao rery ihany dia tsy atao fantatr'ireo namanao niaraka taminao ireo Tsy vola ny mamaky any aminao Romirana. Finina. Ny hatateraka an'le nofinofiko taminao fahiny mba haveriko aminao indray raha hoe sitraka ao. Fa angamo ianao tsy manambady? Manan-javatra ambaranao ary Romirana. Ka raha sitraka ao dia tiako raha misy fiaonana kely ao amiko sy ianao. Sady resahana misimisy mikasika an'ity olana saribahana manjoanao ity ambonin'izany dia tsy tiako koa ny resahana zavatra hafa ankoatran'ny asa atao amin'ny birao. Tsorika ao aminao aloha fa sarotra aminao ny ala amin'ity raharaty. Izany ve? Nefa moa Andray. Eny ho hitantsika ao ihany. Ay tonga ianao. Manam-pahefana ve ny antsy ho tonga Aza manao teny marary toy izany moa ary miakara atao anaty fiara aloha so misy mahatsikary io. fa hoe sik ty Aiza ny tianao Romirana? motsy ianao no nanafatra Ndao ary hijery toerana any Atsimondrano any any tsy izay atao. Andry manambady ange toraka izany koa ianao. Vady manitsakitsakiny ko ve rehetra? Tsy mbola manana profo azy tsapaitanana amin'izany aloha hatreto. Ary raha sanatria koa ka misy izany sanatria dia izany ve no hifaninanako aminy? Tsy hoe maso ve solon'ny maso Romirana? Rehefa ny vehivavy ny sa manitsakitsaka amin'ny vadiny ry Andry dia fahasokajiana ho vehivavy janga izany dia mba ahoana? Ianao nga moa ampafantatra an'izao aminy ka. Eny iverintsika raha izay no mety aminao. Eny resana ao ary Andry Inona ary ty be ranomaso ty? Mikisana tsara eto anilako eto Zay. Dia izao izany no izy. Rehefa nandinika dia aleo aloha hiandry ny fivoahan'ny rainao ny hopitaly ny fanoizana ny tirara ty Romirana. fa ahoana? Ka ny aminy mantsy ny fanalahidy sady izy efa lazainao fa efa tsy dia maninona. Aleo ry Andry ho vitana eto ihany ty raharaha ty ka? Tsy azoko be ihany ange ianao ty Romirana. Izany ka Sa tonga amin'ilay tongokalony rady hoe tiako ianao sady alako fa mangidiko ny mamiko fa avaliko malalako samy anaranao raha amiko. izay fandraisanao azy tsy maninona. Zao ary ho savaiko ty raharaha ty saingy manantenany mbola hifaneraserahantsika ankoatran'izao. So mba efa mihoatra amin'ny mety kosa Mba mafy koa iny ny adidy sy ny andraikitro nomenao ary Romirana. lehilahy tsy fanina.
Mahita soamantsara iny ny zavatra nampitaintaina Ravo atodio any mirana vatinao tanteraka amin'izay ny saina mampananao fa milanao izy. Fa ny tena nahagaga Ngerinoro dia nampiravina tampoka foana teo an'ity raharaha ity Olona manambola ngendra fozanao fa aoka ianao hitandriny aza atao mahagaga tsony toe-javatra toy izao eto Madagasikara fa efa mahazatra. Ny vola ngino mibaiko sy miteny eto Fianao ve aloha tsy nahatsikaritra fihetsika hafahafa teo amirana sy ny komisera Iandry iny Izay indray ianao. Eny efa tsy mahagaga aminareo lehilahy tsony ny fahadisompijery toy ireny indraindray. Eny ary engany ka mba ho diso ny fijeriko. Fa ahoana aloha ny fijerinao amirana vadinao manoloana ny raharaha iny Raha ny fijeriko azy aloha dia ohatran'ny hoe nisy fanenenana izany ihany teo aminy. Mazava ho azy satria tsy naomby ny teti-dratsiny. Nefa tsoroko aminao fa raha tena nampiasa ny volany koa ny rafozanao dia miomana fa tsy teto tsony ianao fa efa tany tsy afanga ohatr'izay. Fa heverina ho nanaiky mora foana koa moa raha nomelohana fotsiny tamin'ny zavatra tsy nataoko akory. Izany moa izy io. Hivarotra tanin-drazana anga ka ekeko. Tsy misy anaiky lembena an'izany kosa Ronoro Eny re. Dia avadio amin'izay ny resaka fa mba mila ny tena valy teninao koa amin'ilay fanontaniana teo. Hevitra hoe ahoana? Mandehana amin'izay ho mamonjy ny tokantranonao. Raha mbola malaina ianao no hoany dia mandehana aloha eny amin'ny dokotera namanao eny ambony-tsangana. Tsy tiako ny harenesam-badinao sy ny rafozan-dahanao fa tia amiko ianao. Dia ahoana? Mampijaly anao fotsiny afa leo avy dia ho vakiako ny resaka mba hahafahanao mandray ny andraikitra tandrifianao amin'izay. Efa nanindry mandry ahy ihany ny ampiran'ny toe-javatra toy izao Ravo izay no nahamailo ahy. Eto dia tsoroko aminao fa tsy avy amin'ny foko velively no nanekeko mifangatahanao. Tsy maintsy nanao sy ny teny andreny noho ny fahitako anao mitady ironana amin'ny fakam-panahy. Ataoko ahoana moa ny eritreritra sy anampinoana fa i dokotera Ravo no afoyan'ny Madame Mirana. Endrika, bika, fomba fitafy. Tena tsy misy azo anakianana azy. Ny feo an'izany moa dia oka fotsiny. Tsy nampoiziko toy iny mihitsy Madame Mirana aminy. Fihetsika hafa mihitsy koa no hitako teny aminy fa tsy ilay fihetsika hitanao. Fihetsika manao ahoana moa no hitanao? Fihetsika te ampiseho fa tiana ianao ary mbola azy, mbola any aminy lakile. Za koa aloha ohatran'ny mahatsikaritra an'izany Ravo anaiky ny teniko ve ianao? Hoe ahoana? Mandehana ny fona any amin'ny Mirana. Fa dala ve ianao Izay rehetra ny fona dia diso Ravo Tsy folaka ianao fa mandefitra. Ary miezao toy ny volamena. Hitsahana vao maika mamiratra. Fa maninona foana Vao maika mampifikitra ny fitiavako anao ny toe-tsainao Ronoro Na izany aza dia sy toka ny tena voaka ny fafafotsiny Ravo Manaiky anao Ronoro eny ho tanterahako izay voalazanao. Voalohan-teniko aloha izy mivady dia ny fisaorana an'ilay nahary tsy anakorotana nefa milamina na ikitika nefa mipetraka na izany na tsy izany anefa dia mitodika amin'izay Ravo sitraka eto matory izay rehetra vitan'izay ka hovaliana raha matsiaro ho anao kosa ry Mirana dia mandiny tsara amin'izay fanapahan-kevitra ho raisina mba tsy hampanao tao foana. Mifona Ravo mifona fa mimeroka teo anatrehanao Mitsangana ry Mirana. Mamela anao amin'ny mahavadiko anao.
Ialokibaboana anie ho ny mody rariny. Misaotra ry Seravo. Andriamanitra no isaorantsika lehibe indrindra ry papa. Ary izay tsy nanota tamintsika koa no aoka hitorabato azy. Tena fifaliana ho ato kory izy mivady zao androany izao. Ka noho izany dia mba tsara angamba raha asiana fety kely sy fiaraha-misakafo ty anio ity. Tena mety izay hevitry papa izay a. Aleo ary ahy antsy ankizy telo vavy any am-piasana nampy amin'ny fikarakarana sakafo e. Marina tokoa izany e. Andraso ary vetivety e. Ravo a, esory ihany io vary io fa tsy zakako ny fofony. Fa maninona ianao e? Tsy haiko a, tsy mahazaka fofompofony izany a. Ko raha tsy olona be vokako. Angamba? Ndao hoe tsapaina. Fa hono a? Ray volana moa izay no nisiny savorivory teo amintsika iny e? Eo. Be voka marina ianao dia izay nisiny zavatra iny no nipetrahany zanakao. Ka tsy tsara ve izany? Eny e, na za koa aza dia efa nahatsikaritra fiovana teny aminao a, saingy navelako ianao mihitsy ny hivaky azy. Izao izany mbo tena faly ianao. Ho sambatra amin'izay sika. Tantely amam-bahona tokoa ny fiainana ary taranak'Eva, tsy vanona ianao, mianarana mpamitaka. Tsy namitaka any fijeriko, tsy namitaka any ny eritrerito. Ravo a, fa inona ary ty ataonao? Aza mody adala eo ianao ry mirana. Fa maninona? Tsy ho voafitako fanondrontsony a. Ampy amin'ny famahanan-dalitra nataonao. Tsy aty amiko ianao ny tokony hizarany hafalianao tamin'ny nahabevokanao fa any amin'izay nametraka azy dia ny komisaira Andry. Adala ve ianao Ravo a? Aza mampiakatrafo ahy eo ianao a. Za indray lazainao fa adala. Afaka ny hainao avy ianao aloha ary. Aok'izay tomboko vavy eo. Tsy afaka ny iainao anao intsony a. Ampy izay. Ampy. Lehilahy iza moa no anaiky fa ity andefo mandriny ilay vady tiany. Vita ara-dalàna aminy ange ka hay tsy azy rery. Ravo a, lelaka amin'ny faladianao re ahy. Mba hainao kely aloha. Impiry ambarako anao moa fa tsy afaka hiaino anao a. Eny ary, tsy olana ratseno ianao. Mandehana fa imirana sy ny fahantrany. Mirana sy ny adalany tsy ho aiza fa eto foana. Ravo a, Ravo, afaka manorika no farany ve a? Ravo a, efa na dia eo amin'ny takolaka ihany aza. Ny foko manaiky fa ny eritrerito mandaha. Marso, papa. Okizay izany zanako izany. Mangina fa tsy mety aminao izao e. Rehefa nandinika dia fantatro fa tsy sitraponao izao. Ndao aloha mipetraka etsy ambony seza etsy fa karano mangatsiaka ho sotroiny zanako ahy. Ty, sotroy. Zay, ary aza mitomany tsony moa hoe.
tsy be dia anjanako angelina tongavako aty fa hitondra inona reo nefa ny sokola izao mirana manomboka amin'ny herinandro indry dia miala ato ka hampanofaitsika ny trano ianao kosa manomboka miara-mitantana ny orinasa amiko ahoana mety sa tsy mety mety sady any aloha sokola anjanako papa angatsinana papa ahoana ki tiako be papa vitsiny ray to amin'ny papa zanak'izany tsy mba fanary ry mirana tsy omeny ny hafa ny tsara ny ani ianao misaotra papa fa ono oviana ny tany aminao ravo io maraina io ka ay vonandrehan'izany dia lasa so manao tao foana rery ato anao fa maninona tokoa aloha raha manambady amin'izay papa fa tsy ianao ihany akory ny tsy nanakinana badiako ve renrehetra reny tafiditra tao anatin'ny fitiavantenako daholo ka ifonako aminao ry papa eny tsy any aloha ny mamaika nefa na izany aza dia misaotra anao ny amin'izay miomana ary dia nitao aloha mivoaka kely fa ny angatahako aminao anaka dia aleo ho alanao tanteraka ao an-tsaina ny momba ny ravo manontolo eritrereto hoe fiainana vaovao indray no iainanao manomboka eto za matony ten'izany tsy midika hoe tsy fitiavako azy anisan'ny tovolahy manam-pahendrena ray ravo indrisa nefa tojo ny sapanina tsy maintsy sarahany sika matoka izy papa ay miomana re miomana marina tsy rafy tia manala entana amin'ny taksi ity tena izy mihitsy fa misy inona indray ary raha sy eo anatonako ravo fa ahoana leo alohany an-trano miresaka eto aty etiko ty sakosy ray ity dia entanao ray tsy ary sa tsy zaka avy dia mandeha any ianao fa zakako reto dia inona indray ny vaovao tany ny tonga miaraka amin'ny etam-beza ato izy vita inona ny vita be voka ho ny mirana be voky mirana dia ny inona ny vita be voka ny komisery oe tsy nyteninao akory ny mehezako fa ny fanahiko ny tsy ampy hivady amin'izay tsika tena hivady tsy honohontsony tsy vazivazy ihany koa mitony tsara aloha ianao fa nisy inona indray tany mitoejaza hono mirana mitoejaza nefa tsy zanako raso vetivety mihitsy aloha satria aloha ty raha mangatsiaka ty misaotra ento amin'izay ny teninao zany be voka le komisery mirana tsy nandiso mihitsy le fihetsika ry zareo nambarako anao iny dia ahoana no asainao miteny sy milaza fa tsy zanakao ny ao akibony ka noho ny fitiliana natao tamiko sy izy tamin'ilay dokoterana namaoko eny ambato mitsangana nambarako anao fitiliana nataonareo ianao dia ahoana ny tsy hahafantarany an'izany ka izy angendray mandeha ihany ny tany ary tamin'izay fotoan'izay aza dia niangavy ana ilay dokotera namako fa averina aloha ny fiatombohan'ny fitiliana izy moa tsy nety miverina intsony fa zany nanohy dia nisy taratasy mazava zany naseho anao azy nomeko le rainy le taratasy moa ato anaty valiziko ato ny ray dia tsy afaka niteraka intsony zany ianao
Porofon'izany na tonga ny mirana ny toe-jaza rehefa olo-kafa niaraka taminy dia izay ny fandehany ka asy izay hevitra ao. Hevitra hoe ahoana moa no tiana ho fantatra Ravo? Tsy haiko raha anaiky ny fangatahako anao handeha fomandroko amin'izay ianao na ahoana Ronoro noho izao toe-javatra manjoa azo ao. Tsy azoko andraisana fanapahan-kevitra ankamehana ny toe-javatra toy izao Ravo. Efa fantatrao tsara fa vavy-tokana. Noho izany dia tsy maintsy mba maka ny hevitry dada sy neny any ambanivohitra aloha. Ve ka izao no manjoa ny olona sendra toe-batana toa ahy? Aza raisina toy izany kosa Ravo. Fomba ny fandinika amin'ny ray aman-dreny amin'ny toe-javatra toy izao. Ka raha tsy hankasitraka raha ny ray aman-drenynao dia ahoana e? Tsy manan-tsafidy amin'izay fanapahan-keviny Eny ary vonona iandry am-pitoniana izay fidonany Tsy manina ve raha hidina vetivety any ambanivohitra raha mpitso sabotsy dia verina ny alahady? Inona moa ny olana amin'izany Ka ho mpiandry trano kely vetivety ato izany ianao ko. Oviana moa amin'ny manday Aleo ary izay no atao e. Ve ianao tsy nivoaka e? Ianao ilay niantso aty iny hoe efa etsy avy loha dia avy dia nandrehatra afo dia nandro vary. Dia ina aloha ka nataonao ato? Tsy haiko raha tianao fa nataoko amin'ilay fihinako aloha tsaramaso maina tsy misy ninoninona. Fa nahoana raha natao saosy? Azo asiana raha izay ny sitraka ao ka. Fa manao ahoana daholo aloha ny tany salama tsara daholo. Noro fantatro na dia mbola tsy nilobava azy ianao. Rehefa nandinika irery sy namakafaka lalina tato dia fantatro fa valiteny fandavana ny tsy maintsy asetrin'ireo ray aman-dreninao. Na izany na tsy izany aza nefa dia mbola mamerina ny fisaorana amin'izay rehetra vitanao tamiko aho. Izay aloha fa aka taksi anatitra eny amin'ny fahasankarana. Fa ho aiza ianao? Ndeha hitodi-doha any amin'ilay tanàna nahabe aloha aka saina sy hevitra n'izay tokony atao. Ody any aminay ny Andriambolany ary Noro ary mety nisafidiny tsy hiakatra intsony Resy Ravo. Izay fa andeha vetivety aloha. Ravo, fino eto anatrehan'Andriamanitra izay rehetra manodidina antsika no anaovako an'izao foaty izao fa ho tianao tsy hanary anao. Tiako ianao Ravo hanaraka anao anaiza n'aiza misy anao. Dia ahoana ny teny ray aman-dreninao? Sika ihany ho Ravo Tsy ho fihiniko ary izany vady malalako izany. Tsy mbola vady kosa aloha karakara faingana ny divorce fa maika koa ange Izany ve? Natolotry ny Orange safotofoto. tantara mitoy nosoratany Ratsimandresy Jean-Laurent François na Ramahy. Novelomin'ny Ralala Faly Christophe Rabearmanana. Niaraka tamin'ny Saoly Rakotina Nahary sy nandray feo sy nandrindra raha teknika Aro nanatontosa nanjara zavatra koto.